Misy tanjona tsaratsara nyity fitondransika amin'izao ity dia ny afitanteram-bary alohan'ny fahaleovan-tena amin'ny fotoana, ary amin'izao fotoana izao dia efa hanomboka hiatrika ny famokarana taona 2024 sy 2024 isika. Noho izany dia tsy manao ambanin-javatra ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny jiro, mijery ny fomba rehetra ahafahana mahatonga an'izany. Ampatsahivina ohatra fa tamin'anatin'ny volana aogositra septambra tsika dia nanao tanamaro amin'ny ahoana ny anetsiketsehana ny tambazotra mba hanatsara ny fikojakojana ny tambazotra. Ankehitriny tsika dia miaraka n'ity atrikasy ity izay zava-dehibe no avoakany satria miaraka amin'ny foibe ny famantarana toetrandro ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana hoe ahoana ny toetrandro amin'ity taom-pamokarana vaovao ity 2024 sy 2024 dia rehefa nomeny izay dia ahoana no ahafahantsika mampifandray an'izay amin'ny ireo tetiandrom-pambolena hoe ahoana zany satria tsy mety tsony hoe rehefa zao dia tsy maintsy amin'izao tsy maintsy amin'izao tsy maintsy izao fantatsika fa misy fivaovana ny fiavian'ny orana ny haintany ny fiakaran'ny maripana rehefa fantatra zany izy teo zao no mety fiovany amin'ity taona ity dia ampifandraitsika amin'izay ny tolotra omentsika ny tantsaha sy ireo mpiatrehitra rehetra amin'ny zava-piariana resahana ato zany momba ny vary an-tanety, ny vary amin'ny lemaka sy ny eny amin'ny baibo, ny katsaka, ny sakamalao sy ny rehetra izay misy karazana fambolena atao anatin'le telefônina finday hoy isika zany ahafahan'ireo tantsaha mamaly maheno ny valim-panontaniana satria ao dia efa misy valiny amin'ny fampiana-petrany ao anatin'izay mba hamora sy hampanjary isaky ny faritra ireo fambolena ireo. Efa natao ity tamin'ny herintaona fa ataontsika foana zany isaky ny fety-moa ny valim-potoanan'ny famokarana mba ahafahana hoe mampifandraika azy amin'ny tena izy. Ao anatin'ity atrikasy ity dia ho anontaniana hoe ahoana ny mety veny tamin'ny lasa mba ahafahana manatsara ny amin'ity sy ohatr'izay averiko any tsy mitsahatra ny fitondrana, tsy mitsahatra ny ministera mitanjy fomba rehetra ahafahana tonga amin'izay tany izay.